Amin'izao fotoan'izao inona ny azo ambara marina ao anatin'ireny hoe zay tokoa le tena tolona sy fanivana mahakasika ny fanendrena praministra aloha dia fanazavana tiako entina voalohany aloha zany hoe eto anivon'ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana izao zany rehefa nisy ny tolona izay natao rehefa nisy ny empêchement izay natao ihany koa mahakasika ny filoham-pirenena dia niova ny majorité le tiako tenena amin'ilay miova ny majorité dia ilay majorité teo aloha le hoe isika rehetra miaraka miandro rajela nametra-pialana dao dia lasa hoe isika rehetra zany zao tsy miaraka miandro rajela zany hoe tsy misy tsony zany le groupe parlementaire majoritaire teo aloha dia niara-dalàna eto amin'ity lapatia dia ny firaisan-kina no manana betsaka indrindra raha groupe parlementaire raha ohatra ka raisina ny tsy miankina ireo mbola mijoro daholo le tsy miankina fa ny firaisan-kina no misy raiky amby roapolo roa amby roapolo no fandray maty izahay zany no nanolotra an'ny praministra iny miaraka tamin'ny sasatsasany a tamin'ireo solombavavahoaka normal be ny sasany raha ohatra ka miteny hoe tsy nafantatra anaty zio consulteny satria tsy ao anatin'le majorité nanolotra izy fa niaraka ary niadere tamin'le fanapa-kevitry ny majorité amin'izao fotoana zao zay voalohany ny faharoa mahakasika ny hoe fanolorana ny praministra isika mahita fa na ny fanajana zato isanjaton'ny constitution raha hoe tsy ao en situation d'exception tsika zao na ny fametrahana ny président ny fondation dia fafantatritsika hoe nisy didy teo anivon'ny mpitsaranafo malalampandroena namindra nanao constat nanao ny constat ny vacance de poste ny président de la république dia nomena an'ny colonel Randrenirina Michael ny fitantanana firenena ny ina moa zany filohampanjakana zany izy no mitantana firenena zao zany hoe miezaky ny tazona ny ao anatin'ny valazan'ny lalam-pandrena antsika na dia tsy manaraka an'izay loatra raha zavatra misy satria situation d'exception situation exceptionnelle suite amin'le crise politique satria crise politique no hitantsika eto firenena zany fa nanomboka teo kosa dia nandray andraikitra ary nilaza ny filohampanjakana hoe manomboka eto dia anaja ny lala-tsy voalaza ny lalam-pandrena zay mbola azo ajaina aloha zany sy ny didim-pitsarana satria tsy azo valozana ny didin'ny HCC dia iny zany zao ny lasa référence hitondrana firenena sy andraisana fanapa-kevitra rehetrarehetra fanapa-kevitra voalohany raisina tao anatin'izay dia ny fanendrena praministra ahoana fomba andraisana ny anendrena praministra dia manaraka ny voalaza ny lalam-pandrenana hoe article 54 ny article 54 dia hoe izay majorité le groupe parlementaire majoritaire no manolotra kanefa anatria ny zavatra misy ary firenena dia ny consulte ihany zay solombavambahoaka sasatsasany fa tsy ny rehetra satria fantatritsika hoe le irmara izay fampatitaka misy ireo zay efa niaraka taminay trany ampendohany ireo zany le ataontsika hoe irmara modéré niaraka taminay ihany ko nahita hoe tsy mety ny zavatra amin'nyto amty firenena tya na mbola tsy nisy ary empêchement dia efa niaraka taminay ireo olona reo dia ireo sasatsasany tamin'ireo nisy ny fampiresahana nisy ihany ko ireo solombavambahoaka zay présent no nanaovana le dinika hoe misy praministra anarana maromaro ny anarana praministra nandehandeha tany nahitana tsinony daholo rehetrarehetra reo zany hoe tsy mahita olona parfaite tsika tsy mahita personne parfaite sarotra no misafidy candidat ho praministra rehefa mi situation ohatran'izao satria tsy maintsy mijery ny teny an-dalambe vokatry ny teny an-dalambe ny olona ny tolona nijery ihany ko ny stabilité an'le président ny refondation nijery ihany ko ny situation politique en général tsy maintsy mijery ny compétence tsy maintsy mijery zavatra be dehibe hoe ahoana ny fifandraisana amin'ny ireo organisme internationaux be dehibe zany ny zavatra mijerena tao anatin'izay nisy candidat maro toko hoe vitsivitsy maromaro vitsivitsy tsy nafen'le tena fepetra dadavina manontolo fa zay mba manakaikikaiky no nandraisana fanapa-kevitra rehefa misy ny fampiriniana dia misafidy tany amin'ny praministra voatendro moa zany zany eritsalama rajonarivelo tany no safidy no natao assumenay le nomination assumenay le proposition moa no tena maro satria niproposé le solombavambahoaka zay majoritaire amin'izao fotoana zao dia nikenyny présidence ny refondation dia nitendreny ny tiako tenenina manaraka an'izay dia hoe ny olona rehetra amin'izao fotoana zao dia ohatran'tsika rehetra mihitsy lasa ohatrany hoe misy hoe phobie na misy hoe obsession
efa nirotana le olona tena lenjena arina ny verina hoe nanimba ny firenena tena hoe zay nitanianantsika rehetrarehetra hoe le filoham-pirenena teo aloha dia efa tsotsony iny a dia mbola misy respect ohatrany hoe mbola hoe miaoao ambony ao zany misy inona moa zany fomba fiteny zany ny teny malagasy dia ny anarany Andriamatoa Ravatomanga indray no resahana foana zany eto zany dia te hainitsy antsika rehetrarehetra hoe aleo aloha hiasa le prime ministre satria anisan'ny critère zay niraisana tao anatin'ny safidianana an'izany prime ministre zany a hoe verimberina teny Kianja ny anarany Ngia Ravatomanga verimberina tao anatin'ny fangalana ny décision ny anarany Ngia Ravatomanga fa le Ngia Ravatomanga nametraka olona marobe teto amin'ny firenena na ny ministère na ny fitsarana na taiza ny olona rehetra zany zao dia miahy ato hoe olona Ravatomanga iny olona Ravatomanga zay mihetsika rehetrarehetra lasa olona Ravatomanga fa ny effet contraire an'izay ny tokony proventsika hoe tsy voatery olona Ravatomanga daholo ny olona nampinamana za manokana ohatra tany amin'ny 3 tany misy fandraisana tamin'izany Ravatomanga zany satria nisy fionana na fety na nisy namana ny miarahana izahay a dia tany amin'ny fotoana tany zany mety misy sary koa ny miaraka aminy hoe ambony latabatra miaraka sisisy taty aoriana mety hoe misy fionana fakahitana fotsy ohatran'izao fa efa ela be tsy mifankahita fa misy olona kosa zay tena hoe hita sary foana tany anamina tany iny zany a fifandraisana azy fifandraisana any tsy ho voatery hoe voabaiko na tena olona tanteraka daholo zay olona rehetrarehetra eto zay no hijoroany président de fondation de la République de Madagascar anongotra sy analany atao hoe impunité tsy maty-maloto eto amin'ny firenena ka na iza zany kitika izay dia samy miandry ny anjarany daholo amiko manokana zany toy hoe le président de fondation no tena clé an'ity transition satria transition foana izao ataontsika zao zafady dia izy président de transition tiana dia transition zao zavatra misy atsika zao zany tsy hoe raikitra tanteraka io zany ho définitif fa transition anazy dia provisoire io ny filohan'ny fanavozana no topokevitra ary tompony zay programme ho tanterahana ao anatin'izany ny fanaovana fanalana tsy maty-maloto tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana ny fanaovana rafitra tsy ao anatin'ity fotoana teny kely ity no hoe tonga dia voovany rafitra tsy possible zany satria samy manana eritreriny daholo ny rehetra ao anatin'io hoe anova rafitra tsika rafitra ina le hovaina fa ny toe-tsaina aloha tsy maintsy mivavovandrindra ary samy vonona amin'izany daholo misy proposition maro be eo fanaovana rafitra fitondrana ve rafitra fitantanana firenena ve rafitra be dia be zany le rafitra resako tenenina io tsy vita ao anatin'izay fotoana foakely zay fa tsy maintsy hisy ny concertation na dialogue na inona zay anarany na assise nationale ametrahana zany fa le gouvernement le fitondrana amin'izao fotoana zao andamina an'izany aloha ary anala aloha zay olana zay mila vahana maika ina ny atomboan'ny olana teto natonga teny an-dalambe natonga ny Gen Z natonga ny baba teny an-dalambe tsy fisiny jiro sy ny rano anisan'ny prioritaire zany hoe inona ny vahaolana azo entina foezaka sy moyen terme zany ny à long terme ho an'izay tena mitondra no mitondra manao an'izany manao izay programme zay fa ny amaolana maika fotsiny aloha zany no ataony mpitondra fitokana rehefa mipetraka izy tsy maintsy misy prime ministre manatanteraka ny politikany io zany tsy maintsy isy ny politique générale de l'état hoentin'ny prime ministre eto anivony antemeram-pirenena ho hitantsika taratra hoe inona le zavatra ho atao mandritra n'izay fotoana hipetrahan'ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny prime ministre no anatanteraka an'izay tsy andeha hivoana hoe zay tiany ataony atao fa tsy maintsy manaraka zay voalaza ny programme izay hoentin'ny nivony antemeram-pirenena ka noho izany le ahiahtsika rehetrarehetra hoe prime ministre zao io prime ministre zao prime ministre zao dia za tena miangavy hoe aleo aloha izy hiasa dia hitantsika zay ataony satria notendrena miproposen'ny sombabaoaka maronisa tato izy dia notendren'ny prime ministre dia rehefa tsy mety dia afaka esorina koa A4 ny manendry azy décret de nomination azo esorina ihany koa ny prime ministre rehefa hita fa tsy mety le izy
zay tsika vao afaka miteny an'izao tena tsy mety mihitsy io fa raha mbola tsy manomboka akory izy tonga dia efa le jugena hoe zao tena normal fa sarom-piara am'le tolona daolitsika rehetrarehetra fa mamevana ny adversaire politique ireo olona tsy netsy nifikitra teo fitondrana ny fiatakena an'le prime ministre rehefa miatake ny prime ministre tsika dia miatake an'le président de fondation dia mahazo aina le adversaire politique ary tena hoe feno rakotra ny Facebook tamaly marina fa tsy amin'ny Facebook no mitondra isika fa mila mitandrina zany satria isika nametraka an'le olona teo na dia hoe tsy fifidianana ary le izy tsy fifidianana natao tsy mitendrena hoe fifidianana ka lany tamin'ny ara-démocratique le président de fondation fa isika teny amin'ny tamin'ny tolona zay natao no nahatonga an'le président de fondation ho lasa président de fondation ka raha ohatra tsika miatake anazy dia mamevana ny adversaire politique satria ataontsika hoe adversaire politique foana ary miandrika ny totoana mafy be zany hoe miala eo fitondrana dia miala ny fahefana sy ny vola sy ny arena sy ny inona rehetrarehetra sy nanam-po an'izay zavatra nitranga zay ka androaniny hoe samy miasome na izay solom-bavam-bahoaka na ny président ny fondation nanendra ny prime ministre io rehefa tsy mety le sanatry ny vava dia azo vaina fa isika tsy eny an-dalambe no manendra prime ministre ary tsy teny an-dalambe no consulté hoe mety atsika rehetra ve satria miantony dia tsotra be hoe niezaka miditra tao anatin'ny lalam-pandrenana isika nisy consultation ihany zay natao tamin'ny fikambanana tsy haiko na marina vitsivitsy hoe misy ohatr'izao nametraka profil zareo fa ny anarana kosa fa mety tsy mitenenina aloha zany sarotra be zany manendro ka rehefa hoe tsy consulté ianao zany dia misy antony fa ny anazy zany hoe fanajana ny tolona zay natao fanajana le mitatana rehefa ratapiny zay tompona ndraikitra amin'ny fanendrena dia izy no tsonjovintsika ary izy no accompagnena ampina ihany koa le prime ministre ao anatiny zay anatanteraka ilay vina izay entina mamana izao olona eto amin'ity firenena eo amin'ny fandiniana azy zay zao ary fametrahana ny rafin'ny gouvernementa dia tsy maintsy iarahako ny filotanjakana ka dia amin'izao fotoana zao zany aloha raha ny marika maly moa zany ny tonga teo tena efa nanomboka hiasa rehetra mila manao ny préparation ny passation rehetrarehetra amin'ny ministère rehetrarehetra ino ny antony anaovana an'le passation mety maka fotoana elaela izy io satria tsy maintsy averina amin'ny zone ny fitantanana ny fanjakana sy ny entana nga patrimoine ireo entana zay ampiasaina ny ministère anisan'izany ny fitaovana na solosaina io na sezy io na sezy betsan'le fitaovana fa na latabatra na rideau zany ary indrindra zavatra tena mampalahelo dia reny fiara-panjakana zay tokony hoe plaque rouge dia tsapa fa misy efa namaty plaque maintimainty zany hoe ampiasaina amin'ny tokony ho izy zany dia fanana-panjakana ampiasaina amin'ny zavatra fa miasa zay tokony ampiasana azy zay zany tipoetineto tonga dia efa namoaka instruction ferme tsy manaiky kaboraraka mitsony na avy amin'izy izy na avy amin'iza na mpiasa ankehitrina fitoram-panjakana na koa ireo zay mety ho avy zay manko ny tenenako azy satria nareo manontany rovina ny gouvernement alors tonga dia fantatreo ho avy fa tsy misy tsony zany ny kaboraraka fa tsy maintsy misy fitantanana madio sy mangarahara ary ananana tamberina ndraikitra ny vahoaka satria na ny toerana na ny fitaovana indramina ny vahoaka mandeha ny resaka tompoko fa ambadika ao bato mamra vatomanga marina fa tsy marina zay sy ny fifandrasanao amin'ny fitondrana eny tompoko izy efa napetraka tamin'ny kabary nataon'ny filotanjakana zay le hoe famirenana tany tandalana tany tandalana zany ny lalàna dia miatra amin'ny rehetrarehetra ka nareo moa manontany olona manokana
ohatra malaza be izy io a dia valiko mahitsy fa na iza ny anarana averiko le teneninao teo nara vantomanga narakoto narabe rehefa tsy manaraka ny lalàna sy ny fipetra fitantanana dia tsy maintsy ho enjehan'ny lalàna ary raha ohatra misy fanenjehan'ny lalàna avy any amin'ny tanàna hafa ataontsika hoe efa manana coopération fifandraisana amitsika ohatra misy azy any Maurice dia manaja ny fipetra fanarahana amin'ny fametrahana ny lalàna isika malagasy. Manao anaty ampiasaina téléprojet de l'adoption. Eny azo tokony efa andeha zay fa misy miandry fa ataovana le fanontaniana ray. Ils ont dans PLFI. Les PLFI. Eny le izy eny andraiky te tiako lazaina aminareo za tsy mba nisainto teo fiainako ary tsy mbola mpiasa fanjakana fa hatramin'ny diko teto tanindrazana dia mpiasa amin'ny seritra tsy miankina mampiroborobo ny orinasa madinika sy salatsalany malagasy dia za zany dia tena malagasy ary miady ho an'ny orinasa malagasy ary manampy ny tanora malagasy ireo tanora zay isorako mitondra ny toliny fanovana dia ohatra mitovy ihany le izy tazako misy an'izay fanavaozana ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena eto Madagasikara misy resaka miteny momba hony zany irake hiasa ny aleko tsy seza tsy voninahitra fa dia hiasa dia ny angatahako aminareo jereo zany le lalan'ny olombelona fa aza tsaraina mialoha tsy fomba atsika ny tsara ary aza mitsara olona fa ny tsara olona dia ny tribonaly sy Andriamanitra mitsapondroa eo koa izy ny tsara fa ny teniko aminareo kosa dia oka mba niasa ataoko no hitsaranareo ato mba meo fotoana tompoko mbola mandrafitra ny gouvernement zay mijery an'ireo olona zay mitovy ahoana moa filaza zany mitovy fahaizana sy zavatra efa natao mba hamaly ireo tanjona avy eo apetraka ary reny tsy hoe tanjona fehitanjona fa tsy maintsy le ministre ho avy eo za zany manam-pahaizana manokana amin'ny inona moa izy ty organisation méthode management ny anay dia zao ity ny objectif à atteindre reto le atao hoe KPI na hoe ina moa indicateur de réalisation ka zay olona ho avy eo dia efa tokony vonona izy fa isan-kerinandro izy dia tsy maintsy miteny inona ny zava-vitany inona tsy vitany satria raha tsy mavita le gouvernement za koa zany tsy mavita dia nangataka ho prime ministre sa natsona ho prime ministre tena natsona sy nirahana angamba nirahana any ambony prime ministre efa ela no natson'olona ho ministre tsy mbola nanaika na prime ministre koa fa natsona ho prime ministre fa tsy fantatro maninona ny raha ny tompo andany ianao mandeha amin'io tsy nieritreritran'za mihitsy fa tena natsona